filohan'ny Républicain'ny Madagasikara sy ramatoa vady Andefimandriny. Ny voalohany dia ny fisaorana Andriamanitra Andriananahary nanometsika ny fotoana, nanometsika tombonandro ary nanometsika fahasalamana ka mbola tafahoana amin'izao toerana izao amin'ity andron'io ity. Manarak'izany tompoko dia miala tsiny, miala fondro ary miala saloy fito raha mijoro manoloana ny voninahitra misy anareo izay mitondra tenin'ny voamiaram-pirenena amsahana ny zon'olombelona sy ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Miala tsiny satria ny teny hono dia manana ny rainy ary ny volana manana ny reniny. Ny tena izay mijoro anefa dia tsy rainy akory ny fahazanany ary na mbola zanany ara dia tsy zokiny ny fazandrany. Ka miala tsiny, miala fondro sanatria ka isoratena toy ny voatango na ialoha lalandrena toy ny tena fa mbola manana ireo ray aman-dreny tompony teny ka izany iala-tsiny iala-pondro manoloana antsika tsirairay avy. Fandamina moa ny zavatra rehetra ka ny tena no voatondro hitondra ny teny andro mpiara-miasa voatanisa tetsy ambony koa ampanetretena indrindra tompoko no hitondrako ny teny manoloana anareo. Amin'ny tonandro toy izao dia fahendrena napetrak'ireo razantsika ny fiarabana ny ray aman-dreny. Mananeritreritra izahay ary resy lahatra fa misy ray aman-dreny be loloavina tapony loha eto amin'ny Républicain'ny Madagasikara dia ianao izay Andriamatofiloha mazava ho azy hotrony ny vady Andefimandrinao sy ny zanakao. Tsy hainay ny tazapotsiny ny fahatongavan'ny taona vaovao fa mahatsiaro tena manana didy izahay miarahaba anareo rehetrarehetra, ianareo mivady indrindraindrindra sy ny ankohonanareo ary tsy adino ihany koa ny mpiara-miasa aminareo rehetrarehetra eto anivon'ny fiatidinan'ny Républicain'ny Madagasikara. Miraro soa tompoko atotosa atsakany sy andavany ny adidy eto amin'ny firenena izay antsoroanao sy ny adidy ihany koa eo anivon'ny fianakavianao. Mivavaka larandava ho anao izahay mba tsy ho totobato hita fa isosa toy ny lakan'andriana ka ho tody amin'ny tanjona izay irinao indrindra mba hiadanany vahoaka sy ny ambany lanitra. Tsy bahana betsaka amin'ny fotoana izahay Andriamatofiloha satria fantatray fa betsaka dia betsaka ny adidy miandry anao kanefa isaorana anao sahady sy ny vadinao ny nanokana izao fotoana izao ahafahanay manatanteraka izao fiarabana izao. Sitraka enti-matory zany tompoko valinay rehefa matsiaro ary rehefa nifampiresaka moa izay rehetrarehetra ireo dia ny fanaraka fa vonina na ny ACDDED na ny CNIDH anohana ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana indrindra izay andraikitra mahakasika anay tsirairay avy. Ary eto am-pamaranany Andriamatofiloha misy moa ny atao hoe solomboty akoho araky ny fahendrena napetraky ny razantsika dia hoy izahay hoe mba misy fahatsiarovana kely tsy mendrika akory ny voninahitra misy anareo mivady kanefa tompoko toy ny tantely tapabata ihany ka ny fonay ravoravo sy falifaly no mameno azy. Mino sy mananteny izay Andriamatofiloha sy ramatoa vadiny fa ho raisinareo ao anatin'ny fitiavana izany fahatsiarovana izany. Izay no lava, izay no ela, mamerina ny firariresoa ho tain'Andriamanitra mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Iarabanay anareo tsirairay avy sy andraisanay anareo eto amin'ity lapa-panjaka. Etrany koa zay dia misaotra anareo no ny naharitra ny andro satria nanao toy vakana moa ny fiarabana ary ny oatra ny fotoana tokony ho izy ny sasatsasany tamin'izy ireo ary izay nisaorana anareo satria ny andro kely tao anatin'izay fotoana foy izay ianareo.
makasitraka sy makatelina ihany koa amin'ny fanomezana zay mirakitra tantara satria ny tableau menareo dia vokatry ny asa tanantsika malagasy fa indrindra ihany koa dia manamarika ny zavatra naorina rehefa rava indray narovan'ny Madagasikara sy ireo lapa izay manodidina anazy. Tena nainy safidy tokoa nareo satria anisan'ny zavatra miraikitra atao am-ponay ny fanarenana an'izao vakoka eto Madagasikara izao, ary dia raisinay mivady ampitiavana izany fanomezana natolotrareo manamarika an'izao taona vaovao sy ny fanomezana zay hafa ihany koa natolotrareo. Ny teny avy aty aminay dia fisaorana fisakatelemana fa indrindra ihany koa mirary zay mba ho lavitry ny aretiny anareo tsirairay avy fa mba azo fahasalamana amin'ity taona vaovao ity, satria ny fahasalamana no ahafahantsika no arena voalohany ahafahana manatanteraka ny adidy sy andraikitra eo anivon'ny firenena fa indrindra ihany koa eo anivon'ny tokantrano tsika tsirairay avy. Ho tafian'Andriamanitra ny tanjatsaina ianareo ary indrindra ho ihany koa namafy ny fanahintsika iarovana amin'ny ratsy rehetrarehetra mba ahafahantsika manatanteraka an'ireo viana sy fanamby iarahantsika manao sy manatanteraka eto amin'ity firenena ity. Ny fiara-miasa, ny fanatanterahana ny fanamby rehetra zay akinina aminareo tsirairay avy eo amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy no zava-dehibe ahafahana briky anankiray ahafahantsika mampandroso ny firenena ka dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra dia samitsika ho tahian'Andriamanitra daholo ho taona ziny, ho taonany fahombiazana ane ity taona vaovao 2024 ity sa indrindra zay anamarika ny fa 580 taona niverenan'ny fahaleovan-tena. Dia ho tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy dia makasitraka makately.